Miarabantsika amin'izao asabotsy fahatelo ny volana septambra 2024 izao. Ny teny voalohany dia tsy hay ny angina manoloana izao zava-doza tranga tany Kongo izao, izay namoizana aina malagasy maro ary naharatrana olona ampolo maro ihany koa. Ka ny tiako hitongavana dia ny mba hijoroantsika hitaky ny rariny manoloana amin'izao zavatra tena mamoatantana, tena tsy rariny zao. Ka tiako aseho amintsika sy angavy sy firariana dia ny mba hijoroana, ampisehoana ny tsy fanekentsika an'izao herisetra mahatsiraviny zao. Misaotra an'ireo mpianatra izay avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana efa nanao hetsika, sy ireo ao amin'ny fanoherana sy izay tsy voatonoko eto, fa ny tena tokony ho izy zany dia manerana ny Madagasikara no tokony aneo ny tsy fahafaliana sy ny tsy fanekena izao herisetra sy habibin'ny mpitandro filaminana izao. Hoe raha antsika mijery vetivety ny hetsika mpilaminana nataon'ny mpanao fihetsiketsehana tany Etazonia taorianany namonoan'ny mpitandro filaminana ihany koa tovolahy anankiray, dia raha antsika vetivety zany votsika ny maneo ny tsy fahafalitsika ary ny fahatezeratsika ary koa ny fitakinitsika amin'ity fitondrany ity, ny fanajana ny vahoaka malagasy, fanajana ny aina ka tsy hamonomono foana ny pirenena tahaka zao. Continue to do this. It's absolutely devastating. Time after time, shooting somebody in the back at an arm's length for no crime at all. We won't stand for it. After all the protests all around the world in every single state, I didn't think that they would blatantly go and do this and not watching, really just not even taking into consideration all of the work that we've done and what's going on in the world. So ka amin'izao efa andron'ny internet zao dia tsy tokony avelantsika hipetrapetraka amin'izao ny raha mahatsiravina taky ireny tranga teny tany Kongo ireny, satria raha tsy zany dia manome alalana malalaka ny fitondrana isika hanohy izany famoretana sy famonoana vahoaka amin'ny tsy antony zany, fa hiverina amin'ny raharaha i Kongo isika. Latsinainy 7 amby roapolo
ny volana Aogositra 2024. Andro manjombona hipetraka eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Lundi noir faharoa dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa na tsona hoe krizy eo amin'ny lafiny rehetra ny fitondrana malagasy ankehitriny. Saingy mampalahelo dia tsy mety miaiky izany ny filoha fa dia mbola miziriziry miolon'olona tsy miraharaha ny fiangaviana ataon'ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena hiara-idinika manoloana izao zavatra rehetra manjoa ny firenena izao, indrindra ao anatin'ity resaka krizy vokatry ny ady any Ukraine ity. Ny misongadina indrindra amin'ny krizy zany dia efa rahantsika mahita fa ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy zoviana amintsika ary tsy voalohany no mampiasa herisetra tahaka izao ny mpitandro filaminana malagasy. Tena tsy milamina tokoa ny tany. Ny rahantsika nahita ary tena nampiorooro tokoa ireny sary faty olona mikararana ranandrika namoton'ny tany izay mbola tsy fahitantsika taranaka sy zaza taty aoriana, tsy fahita hatramin'ny tolona tamin'ny 1770. Dia ny herisetra sy habibin'ireo mpitandro filaminana nanao tifitra vararaka tamin'ny vahoaka tsy nisy ny tambasy. Eloka be vava eo anatrehan'Andriamanitra ny fantikana ny didy 5 dia ny hoe aza mamon'olona ary koa fanaovana tsinotsinona ny sotoavina malagasy satria masina tokoa amin'ny amintsika malagasy izany ain'olombelona izany ary koa ny fihavanana avy amin'ny ra ka fady ny mandatsakaina sy indrindra koa ny famono amin'ny samy malagasy. Meloka eo anatrehan'ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika manoloana amina hery tsy mitovy sy tsy mifandanja. Ary meloka eo anatrehan'ny zon'olombelona satria fanitsakitsahana tanteraka izany zon'olombelona izany izay hita ao amin'ny artikla 3 izay zo fototra ny olombelona tsirairay avy ny fahafahana miaina, droit à la vie, ary miaina ao anatin'ny fahalalahana, droit à la liberté, ary koa ny zo amin'ny fiarovana ny tenany isam-batan'olona, zany hoe droit à la sûreté de la personne. Zo fototra zay
vao hitapitra vao hitsakitsaka tanteraka, satria izay fiarovana ny tenany olo-pirenena tsirairay izay ao anatin'ny zon'olombelona no andraikitra voalohany na ankinina tamin'ireo tandro filaminana. Natao hiaro ny ain'ny vahoaka nefa izao lasa nandatsakaina izao, ka tsy fifehezan'ny fitondrana anio fiarovana ny olo-pirenena io no antony voalohany nahatongavana am'izao von'olona matsiravina. Ny fantatra aloha dia 720 no maty hatreto ary ampolo maro no maratra mbola tsabona ary miady amanaina. Tsy matoky ny mpitandro filaminana ary koa ny fitsarana intsony no antoky zay antoky ny fandriampahalemana no nahatonga amin'izao savorovoro sy von'olona matsiravina tany Kongo izao. Mpitandro filaminana lasa fitaovana politika variana amin'ny fiarovan-tseza. Mpitandro filaminana vitsy tsy ampy anisa raha ho an'ny Madagasikara ray manontolo, tsy ampy fitaovana ary indrindraindrindra tsy ampy fiofanana. Zany mitana basy zany dia mila fiofanana ary manao sarinady na hetsika fiomanana amina toedrara sarotra ohatr' zao, ka ireto mpitandro filaminantsika ireto dia tsy ampy izay fiofanana fototra izay natokana ho an'ireo olona mpitana fitaovam-piadiana mahery vaika ohatr'ireny mba hifehezan'ny tenany, aizany mitana sy mahay mifehy ny fihetseham-pony manoloana ny fotoan-tsarotra ohatra ny tranga tany Kongo. Ny fitsarana koa etsy an-daniny dia tsy mahefa fa voavidy na koa tsy mahaleo tena voatsindry sy atao fitaovana politika ihany koa. Vokatr'ireo toe-javatra roa mampalahelo ireo dia tsy nisy fandraisana andraikitra sy fepetra entitra nanoloana ireo alajaza efa nisy teo aloha, ka manjaka ny ratsy ary miamitombo hatrany ny alajaza. Efa firifiry izay zaza very zay raha ny fantatra, ary tsy pihana manokana ny fangalarana ny zaza varira zay misy antony resaka finonom-pona tsy mazava moa iverena antsika amin'ny manaraka zay fa ireto zaza varira ireto zany dia tena lasibatra amin'ny resaka alajaza ary miatra abibiana satria maro
ireo efa nitsoahana ny voamasony, eritrereto hoe zany voamasonao zany nitsoahana manta zavatra loza amina tambo fangirifirina tsy takatry ny saina eritreretiny zany. Ka izao zany de niampy iray indray ny zazavariry nisy nanendaka sy nangalatra, de izay no nahatonga izao faty olona mikararana sy savorovoro eto amin'ny firenena izao. Ny zaza tsy hita, tsy fantatra na maty na velona, nisy na pijaly, nisy nanala ave masony, hatram'izao milaza fa mandeha ny fikarohana, fa betsaka ny angom-baovao jereko fa tsy mbola nisy nilaza mazava fefa hita sy efa eo am-pelatana amin'ny manam-pahefana na voaro tanteraka ity zaza mampalahelo ity. Zaza zay lasa kamboty tsy fidiny satria ny reniny dia novonoin'ireo mpangalatra raha niaro ity Menakiniany. Ny rainy koa dia maty voatifitra niaraka tamin'ireo fokon'olona izay taky ny marina, zany hoe demander justice hoy ny teny frantsay. Tsy fantatra, mety koa ny resaka fialam-balan'ny fitondrana hoe saika anao fitsaram-bahoaka, apetratsika amin'ny fitsarana raha mbola misy fitsarana ny mombo zay dia ho hitatsika eo ny marina. Ny tena tiako hiaviany zany sy efa nampisehoko sary tamin'ny fiandohany ity video ity dia ny mba atongavatsika ary koa hitakitsika amin'ny fomba entitra faran'izay entitra ny itsaharany fangalarana zaza, indrindra moa zany ny zazavariry zay singianina manokana eto amin'izao fotoana izao. Takina ny itsaharany ny fangalarana ireny zaza reny ary takina ihany koa ny itsaharany ny famboretana ataony tandro filaminana isaky ny misy fihetsika izao zay ataony ny vahoaka malagasy, na andrariny na tsy andrariny dia tsy misy afa-tsy ny herisetra no ainy ity fitondrana sy ireo zandary eri-pamoretana eo ambanin'ny fiadidiany reto. Takina koa ny itsaran'ny fanindrina ny fitsarana mba ivoahan'ny tena marina amin'izao raharaha izao, araka ny fitenenana hoe que justice soit faite, zany hoe tsy ho fatifaty foana ireo olona ireo, zany hoe le zaza variry akamboty, ireo ray aman-dreny teraka azy zay matimaty foana, ireo olona marobe niara novonoina niaraka tamin'ny rainy ity zaza ity rehefa nandeha
nanantona ny toby izay nitazomana ireo mpangalajaza, ireo olona marobe izay naratra, ireo vahoaka ny Kongo sy Madagasikara manontolo izay gina choqué mifilaza azy tao aorianan'ireny abebin'ny mpitandro filaminana ireny. Tsy mpitandro filaminana fa mpamonolona na kriminella no azo antsoina azy, satria voapirofo fa nitifitra olona efa milefa, zany hoe tsy nisy loza niatra amin'reto mpitandro filaminana reto velively fa efa olona efa mandositra no tifirany avy any vo avy any aoriana. Ho hiteo moa ny fanadiadina momba izay toe-javatra zay. Ka ekena fa tena sarotra ny mandray andraikitra na maka fanapahan-kevitra amina fotoan-tsarotra manoloana amin'ny fotoan-tsarotra ohatr'ireny, satria zay indrindra no ilana ny fampiofanana, ny fiofanana entitra ho an'ireny mpitandro filaminana mitana basy mpamono olona ireny, afaka mamono olona. Ka apetratsika eo amin'ny tompon'andraikitra, raha mbola misy ny tompon'andraikitra sy mbola misy ny fanjakana eto Madagasikara, amoaka ny marina dia ny marina ihany tamin'ireny resaka fangalaran-jazavarira zay nahafatesana olo maro ireny. Misaona ny vahoakan'ny Kongo sy Madagasikara ray manontolo, ka tokony aneo firaisam-pirenena ny vahoaka malagasy rehetra. Zavatra tsy nataon'ny filoha moa izany, satria tsy misy vidiny aminy ny ain'ny mpiray tanin-drazana ampolo maro. Ka ny fahoriana iaraha mizaka hono dia miamaivana, ary zon'ny malagasy ny maneo ny alahelony sy ny atezerany. Efa misaotra sady an'ireo mpianatra, vondro mpianatra avy any Atsimo Atsinanana izay efa nanao hetsika naneo ny tsy fahafaliana. Misaotra an'ireo antokon'olona isa tsokazany ihany koa ny ao amin'ny fanoerana na ny opposition, fa tsindriko eto dia tokony anao diabe ampilaminana ohatran'ireny raha tsika nahita tamin'ny horonan-tsary sy feo nalefako tany ampiandohany ity video ity, isika malagasy manerana ny faritany enina anehoantsika ny tsy faneketsika izao tsy fandriam-pahalemana izao. Ny erisetra atao amin'ny vahoaka sy ny zaza dia ny erisetra tsy rariny ataon'ireo mpitandro filaminana amin'ny vahoaka malagasy efa ho sesilany izao. Izany dia anairantsika ity fitondrana ity
zay efa zatra mampiasa herisetra tany ambolohany ilamina ipetraka ary anaja ny vahoaka malagasy fa tsy hitohy amin'izao fampijaliana ary famonoana malagasy isaky mihetsika izao. Etsika koa zany anairantsika an'izao tontolo zao ny zavatra tsy rariny fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona zay tsy misy farany eto Madagasikara. Ary ny antony anaovantsika izany dia ampitandremana ity fitondrano ity ny janonan'ny herisetra, satria zany no iarovantsika ny aintsika malagasy, satria zontsika miaina malalaka ary zontsika ny fiarovana ny ainy tenatsika tsirairay avy. Fiarovantsika ireo zanatsika tsy hisy angalatra itsony mba handray fepetra entitra am'izay ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana, ary hitakitsika marina zany hoe ny justisy ho an'ireto olona trabona tany Kongo ireto. Ka dia mankahery ireo fianakaviana mitona-pahoriana ary koa mirary fahasitranana ho an'ireo maratra, ary mampahery ny vahoaka malagasy zay tohina tanteraka vahoatra sigina manoloana ireny ampibiana tsy roa amantany ireny. Ary farany